Tonga na andray anjara am'le first global challenge nahaliana anahy le izy hitako tao amin'ny Facebook dia ozy ny mamanay hoe manaova an'io fa mety hatafita an'lahy io. Zaho hatramin'ny kely vao 3 taona dia efa nahay manipuler PC dia passionné be amina resaka jeux vidéo sy ohatr'izany dia izay no nahatonga anahy nandray anjara. Ny kit de robotique efa omeny first global challenge dia izay mandrafitra robot fotsiny sisa dia le microcontrôleur fotsiny programmena mba hirépondre amin'le ordre an'le manety. Za mbola tsy nafantatra ary tsy nahay mihitsy momba ny resaka robotique. Hitako hoe tafiditra ao anatin'le tontolon'le izy ny filière ataoko eny amin'ny université dia nanandrana nanao an'le izy. Te hanosika sy te hampafantatra zany hoe tsy voatery ny lehilahy ihany no miditra anatin'le tontolon'ny scientifique na fanantsika vehivavy ary dia afaka mampiseho ny talentantsika concours. Nofinofiny first nofinofiny compétition no lasa nofinofiko le izy le nofy hoe ho lasa lina ho maro ny tanora lasa lina ao anatin'izany hoe tontolon'ny teknôlôjia zany dia eo ihany concours no hoe any aorinany zany afaka maniolana amin'ny fampiasana robot. Nampatonga nandray anjara tamin'ilay fifaninanana teo amin'ny classe de 3e teo dia efa nieritreritra hoe iompanany amin'ny resaka elektrônika sy informatique dia mbola tsy tafiditra moa zany dia tany amin'ny école générale reny any dia niditra université dia nanao informatique dia avy eo nahita an'ilay concours dia liana be hoe resaka robotique afaka mampiasa an'ilay fahaizako zany dia sy mampitombo an'ilay izy. Amin'izao fotoana izao izay sahirana ara-bola eo amin'ny $650 eo sur $10,000 any hoe mbola misy ezaka be nefa misy septembre ny farany any hoe deadline an'ilay fandoavana an'ilay vola amin'ilay organisateur satria alohany ilay izy dia ampitovy amin'ilay ankizy zany hoe mitovy ny hôtel ipetrarana mitovy ny fitaovana ampiasana raha ohatra hoe izay tsy mahavoalohany io amin'ny septembre zany dia mety hoe ny effectif an'ilay ekipa miena mety ohatra hoe 3 mandeha na 4 na koa hoe raha ohatra hoe tena tsy azo ekena zany dia tsy mandeha mihitsy za Madagascar.